na maro laniko da mi perearea si fantaggio fa mattinito da ca e beni fammi rauni si di famellanie sabata di fana laita atulu jua siafu di tena tulu vali au manana siso camira di calvari e beni famina Samata di fanai chiu laita e di fitia bandites si di framuzenana tuluni ari di faurina ni aretani da cavari le beni famina di famellani sulle tocca io pindrasana ny rehetrarehetra mahazo ny anjarany mbola nahira fidirana anankiray farana amintsika dia tapitra tanteraka ny fizarana firana fa 8 dia Jesosy tsy salasala Jesosy eo mamy ny fitiavana dia Jesosy tsy salasalako ino atoky ny finoako tuganofo izy Efandia manija leilai yuri sinia Yeso sio mamini fitiavana Yeso Dio dia natua dia Jesosy nadia tsy mendrikaza tsy miova izy ary tsy manka eny fa Tanikyo irewala elokyo etinia fukyo ireweta Jesu cheyo bambini fitiavana Dia Jesosy tôi đi pha tu suau itanikanu fitinina ifunina gini usara natuluni nu ifinu waktu Yeso
fantaniana farany melony rahantsika mandray fanasan'ny tompo nazo nanjarantsika daholo ventsika rehetra tompoko raha misy mbola tsy nazo ny anjarany dia mba tsangana kely azafady aoa ovakiko ty andiny soratra masina anankiray ty aoriany zany dia saiko hitsangana mpandray fanasan'ny tompo rehetra ny mofo atao amin'ny tanana ankavia ny kapoka atao amin'ny tanana ankavanana dia nefa nyvoaditsika eo anatreny tombosika dia andray baiko hoe miara mihinana sy misotro amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko faraiky amby folo andiny 5 andiny 4 8 Korintianina voalohany raiky amby folo andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisotro izy dia nivakiny ka hoy izy ity no tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Araka zany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Asaina hitsangana ampanajana ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra amin'ny ankavia ny mofo, amin'ny ankavanana ny kapoka. Ry havana isaorantsika lehibe Andriamanitra, nomen'Andriamanitra eo an-tanantsika ny nofon'i Jesosy sy ny kapoka izay tandindo ny ran'i Jesosy. Ny mofo dia maneho ny tenan'i Jesosy izay rotodrotika, potipotika. Nampianatra frera Daoda atao ampianarana nahoana moa izy tsy biscuit bokotra nataontsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Satria ny nofon'i Jesosy dia tsy sendrika fahatsaran-tarena ahitana azy, rotodrotika sy potipotika. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izy amin'ny toeran-kafa dia mofo anankiray ary dia ina bitabita samy mandrovotra dia izay natao hoe tandindo ny nofon'i Jesosy potipotika. Ka hoy aho hoe eny an-tananao ny nofon'i Jesosy. Raha marary ianao ny dia kapoka taminy no fanasitranana ny aretinao rehetra. Azon'Andriamanitra atao manasitrana anao ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Satria nomen'Andriamanitra eo am-pelantananao ny nofon'i Jesosy zay voakapokapoka. Tsy mahita karazana fanafody tsara tahaka izany ianao, na laboratoara aiza na aiza na farmasia aiza fa Andriamanitra nanome antsika ny nofon'i Jesosy eo am-pelantanantsika. Amin'ny finoana no tenenako aminao afaka no sitrana anao androany. Indreo am-pelantananao ihany koa ny ran'i Jesosy, ny kapoka tandindo ny ran'i Jesosy zay manadio, zay manome hery, zay manao fananganana. Dikan'izany aorian'ny fisotroanao ny kapoka, anangana anao ndray Andriamanitra, anome hery vaovao anao ndray Andriamanitra, ary anome fahasoavana vaovao anao ahafahanao miazakazaka amin'izao ara-panahy izao. Ndao hivavaka isika.